Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra izao alakamisy maraina fa 12 ny volana aprily izao a. Misaotran'Andriamanitra fa mbola afaka mizara ny ten'Andriamanitra ho anao ihany koa ary misaotran'Andriamanitra isika satria ianao dia olom-boa vidiny ary voafidiny manokana ihany koa hanao asa tsara amin'ny alalany. Alohan'ny tirantsika ny amin'ny mofinainana io dia hivavaka isika. Ry Tompo-Andriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izahay noho ny amin'ny fitantananao, noho ny amin'ny fitiavanao, noho ny amin'ny hery rehetra izay omenao anay ihany koa. Andray ny teninao izay amin'ity maraina ity dia ny angatana indrindra dia hitoerany izany teninao izany amin'ny fiainanay ka hanosika anay hanao zavatra tsara mandrakariva ary hifidy ny lalana tsara miaraka aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mitombo amin'ny fahasoavana. Nalaina amin'ny Petera 2:7-12 manao hoe fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy ho azy anie ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amen. Fanontaniana avy hatrany napetrako aminao hoe ahoana no ahatonga antsika hitombo amin'ny fahasoavana? Tsy ho tanteraka amintsika manko izany raha tsy fohanantsika ao am-pontsika ilay izaho. Ka atolontsika ny lanitra ny fontsika mba ho volavolainy hanahaka ny an'Andriamanitra. Azontsika atao mifandray amin'ilay loharanon'ny fahazavana ny ho velombelomin'ny andron'ny lanitra ka hirotsan'ny ranon'orana avy any an-danitra. Raisintsika ny fitahiana avy amin'Andriamanitra dia afaka handray fahasoavana amin'ny fatra lehibe mihitsy ny aza isika. Tahaka ny zazakely ihany dia aoka hipetraka eo an-tongotra Jesosy isika ary hianatra aminy. Tsy tokony hisy andro anankiray avelantsika handalo fotsiny ka tsy azahoantsika mitombo amin'ny fahalalana ny amin'ny zavatra ny tany ary ihany koa ny zavatra ara-panahy. Ny fanabeazana ambony indrindra dia avy amin'ny fanazarana ny saina, handroso, tsy androany ihany fa isan'andro isan'andro. Tokony hamasaka isan'andro ny fahalalantsika. Raha mibanjina an'i Jesosy isan'andro isika fa tsy mijery ny zava-bitantsika dia handroso tokoa amin'ny fahalalana na amin'ny zavatra ny tany io na amin'ny zavatra ara-panahy. Efa tombotra ny faran'ny zavatra rehetra, aoka tsy avelantsika hanakatra antsika tsy asa ny zavatra nataontsika tamin'ny lasa. Hoy ilay kapiten'ny famonjena manao hoe mandry soza izy fa avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Aoka isika hitomba amin'ny tsara kokoa. Aoka ambany fahefan'i Kristy mandrakariva ny fiainantsika, aoka hirehatra ny sy hazava mandrakariva ny fanelontsika. Izay ametraka ny tenany eo amin'ny toerana izay ahafahan'Andriamanitra manazava azy dia handroso toy ny andro vao mangilan-dratsy izay mihamazava mandra-pibalikan'ny masoandro amin'ny taotao-vovonana. Dia tsy maintsy ilofosantsika ny fampiasaina ny hetintsika rehetra ara-panahy. Tsy tian'Andriamanitra hitoetra ho zaza vao hatrany isika amin'ny zavatra atao, zaza vao hatrany amin'izay rehetra mpanaovina, tsy ampy-tsaikefa. Irina ny hahatratraranao ny zanatohatra avo indrindra ka hanaovanao dingana miala eo amin'ny fanjakan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Vavaka isika. Riranay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Tena irinay tokoa ihany ny mba hahafahanay manao dingana tsara kokoa hatrany amin'ny zanatohatra rehetra mba hahafahanay manatratra ny fenitra araka ny sitraponao. Ampio izahay mba hanana saina matotra amin'ny fisafidianana ny tsara miaraka aminao ka tsy ho zazavao amin'ny fanarahana anao izay isan-taona isan'andro fa mba hitombo ampitiavana, ampinoana, ampanatry tena mandrakariva. Anaran'i Jesosy, amen. Be
miaro